يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbola faly miarabantsika rehetra mpanaraka an'ity fandaharana ity ary manasa antsika anaraka an'izany hatramin'ny farany. Ny voalohany dia fantatsika fa tafiditra ao anatin'ny volana Muharram tsika zao ao anatin'ny taona 1445 amin'ny fanisan-taona Hijria, zany hoe fanisan-taona musulmane zany, ka tsy hoainay tsy araba antsika rehetrarehetra tratra an'izany taona zany, fa indrindrandrindra miraro soa ho antsika mba hitondra fahanambinana sy fahasambarana ho antsika rehetra ty taona 1445 Hijria ity. Manaraka an'izany dia iresaka lohahevitra tsy dia firesaka antsika matetika antsika androany dia indrina mahakasika ny resaka fahasalamana zany. Fantatsika tsara fa ny finoana Islam dia finoana feno ary finoana mahakasika ny lafim-piainana antsika zanak'olombelona rehetrarehetra, ka anisan'izany ny fahasalamana. Azadiny fa ny fahasalamana dia zava-dehibe amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Na ny fanompoana io ara dia sarotra amintsika mahavita anazy raha tsy manana fahasalamana isika. Zany hoe na ny fifandraisantsika amin'ny Tompo-Zagnahary zany raha tsy ao anatin'ny fahasalamana antsika dia manahirana antsika. Ka horesahantsika kely izy io androany satria matetika tsika maheno fa ny fanjakana na ny ministeran'ny fahasalamana dia manao karazana fanentanana mba anaovana resaka ohatra hoe fanaovana vaksiny faobe reny zany. Matetika izy reny be da be ny resaka mandeha mahakasika amin'izy reny, be da be ny tsao mandeha mahakasika n'izy reny, ka mahatonga antsika indraindraiky misalasala amin'ny fanaovana an'ireny vaksiny reny. Ka eto zany tenanay androany dia hitondra fanazavana mahakasikasika kely amin'izay ary manentana antsika rehetrarehetra handray anjara ihany koa amin'izay satria mahakasika ny fiainantsika zany, satria atoato dia ikarakara vaksiny faobe mikasika ny polio ny ministeran'ny santé. Ka ao anatin'izay dia araka ny tenenitsika teo mahavoakasika ny zanak'olombelona rehetrarehetra raha voaresaka fahasalamana izany. Ny fahasalamana izy tsika teo dia voalohan-karena raha ny fomba fitenitsika gasy, ary ny zavatra rehetra ataontsika dia mifototra amin'izany fahasalamana zany. Tsisy ninina vitantsika raha tsy salama isika, ary rehefa tonga amintsika ny aretina dia marobe ny fahasairanana tonga amintsika. Azadino anefa fa tsika dia miara-miaina amin'olona marobe. Matetika tsika musulmane mieritreritra foana hoe tsika nefa voaprotege satria tsika manao fahadiovana foana, au moins indimy isan'andro tsika midio sy ny sisa, fa azadino fa tsika dia miara-miaina amin'olona marobe. Raha ohatra fotsiny zao tsy hiteny afa-tsy eto Antananarivo zay toerana misy ny tena moa zany, dia be da be ny loto hitanao, era ny lalana, era ny elakelan-trano zay plasy andehananao, tsy tena afa-tsy ny fako tsika, tsy tena afatra ny reny rano maloto amin'ny kanalina reny tsika, tsy tena afatra amin'ny elakelan-trano anaovan'olona, ataon'olona fangerena sy fipipizana sy ny sisa sy ny sisa. Reny rehetrarehetra reny dia mety hisy fiantraikana amintsika na dia mitandrina ohatra ny ahoana raha tsika. Ao koa ny fifaneraserana any anaty taxi be, any anaty bazary, any amin'ny toeram-piasana sy ny sisa, tsika mifanerasera amin'olo marobe. Zany rehetrarehetra zany dia manentana antsika hoe tokony tsy ampy zany le fiarovan-tena individuel na tsirairay izay ataontsika any atokantrano sy amin'ny tenantsika manokana, fa misy ihany koa zany fiarovan-tena hitambarana, ary ao anatin'izay fiarovan-tena hitambarana zay ny anaovan'ny fanjakana an'ireny karazana hoe vaksiny faobe reny. Efa misy ihany ny vaksiny ataon'ny zanakatsika mbola kely voateraka sy ny sisa mandra-pahafen'ny herintaona, kanefa mbola misy foana isa-taona karazana fanaovana vaksiny zany ataon'ny fanjakana. Raha jerentsika ihany koa matetika tsika mieritreritra hoe tsy dia ilaina izy io, nefa raha tsika mandeha na dia hoe andeha amin'ny tany arabo, même amin'ny hajy ara
andehanao fivainiana masina de takina amintsika misy karazana vaksiny vitsivitsy na maromaro tsy maintsy takina amintsika satria misy olo maro be mifanerasera eo mba hiarovana n'izay zavatra zay de tsy maintsy apetraka ka aza tsika zany aza varina loatra amin'ny hoe zay musulmane efa miaro tena foana isanandro sy ny sisa fa aza diny fa tsika hoa de mifanerasera amin'olona maro ka eto zany dia manentana atsika ny finoanatsika mihitsy de efa mampirisika atsika amin'izay fitandremana sy fiarovana izay ka ao anatin'izay fitandremana sy fiarovana zay ny aretina polio dia zavatra mbola tsy azo tsaboina hatramin'izao rehefa tratran'zany lefakozatra zany ny tsirairay amin'ny tsika olombelona de tsisy fanafody intsony fa dia malemy mandra-pahafaty na mety tarika fahafatesana mihitsy raha zany ny fiarovana ihany zany no mbola zavatra azo atao amin'izany aretina polio zany de ny fiarovana voalohany moa zany de ny fanaovana vaksiny fanaovana vaksiny io de zavatra tsotra tsy hoe misy tsindrona izy io de zavatra fataon'ny fanjakana isa-taona io zany fa karazana goty anankaroa fotsiny zany atety anaty vava zay no atao anatin'le izy donc tsisy zavatra hoe atahorana ka hoe anindrona ka hoe iteraka aretina na teraka ataontsika hoe fanaviana température anohatran'izany fa zavatra tsotra le izy fanaovana anazy io miverimberina de tsisy zavatra atahorana ihany koa efa be da be ny firenena efa afaka amin'izany polio zany atsika gasy koa tamin'ny 2018 efa nilazaina fa hoe afaka tamin'ny polio fa noho ny tsy fitandremana kely mivarina tamin'igny covid igny angamba de najanona le vaksiny mahazatra de mipody hita ndraiky zany am'izao fotoana zao fa miverina ndray zay polio zay na de mbola vitsy de vitsy izy am'izao ray ao anatin'ny olo 400 no ahitana anazy am'izao tsika miteny zao eto Madagasikara kanefa mbola azo sitranina tsara zany mbola azo ialana tsara zany polio zany ary mbola azo iverenana zany le ka nisy atsika tamin'ny 2018 hoe free polio na tsy nisy polio mihitsy teto Madagasikara zay ka zay zavatra zay zany no itondrana an'izay fanazavana zay amitsika rehetra anentanana atsika hitondra ny anjara birikintsika handray fanometana na fanjakana atsika amin'izay fanaovana ny vaksiny faobe zay misy toerana zany tonga de hoe ny olona rehetrarehetra mihitsy ny tokony anao an'izay vaksiny polio zay vaksiny araka ny teneniko teo hoe de goty roa na ranona fanafody alatsaka anatin'ny vava fa misy koa zany toerana zany hoe zaza latsaky ny 5 taona ihany no hanaovana an'izay zavatra zay io koa de mbola ila asina fanazavana hoe am'le toerana faritra efatra zany zay anaovana hoe olon-dehibe koa mandray anjara am'le izy dia satria ahitana trangana olon-dehibe mihitsy zany am'ireo faritra reo taloha manko zany polio zany ohatrany hoe zaza ihany ny tena ny tratrany zavatra rehetrarehetra io miovana io aretina io zany mivoatra koa taloha polio zany zaza foana ny matetika tratran'le izy fa ny olobe tsy de mba tratrany izy io fa mitsika miteny zao efa hatramin'ny olobe de efa tratran'zany polio zany zay mampatonga hoe hatramin'ny olobe ihany koa zany de mbola asaina hitanina andray anjara am'izay fanaovana vaksiny zay amin'ny faritra sasany zay voakasika an'izay ohatrany hoe eto Antananarivo zany dia tokony ohatran'izay ny fandehany ka misy moa zany ny fanentanana zay ho alefa eo spot zany aorinan'izao fanazavana zao ka zay no amaranako anazy manentana atsika rehetrarehetra indrindra atsika mpino musulmane zay matetika misalasala ny fanaovana an'io vaksiny io manentana atsika rehetra andray anjara am'izany ary anometanana ny fanjakana amin'ny fanafoanana an'izany polio zany eto Madagasikara. Sikaritra amin'izao fotoan'izao fa lasa fazarina ho any ankamaroantsika malagasy ny mangeraka alamanjany endrehitreny miandahy miambavy na kely na lehibe dia samy manary izay mavesatra azy eny amin'izay hitany fa mety na elakelan-trano io na eny amin'ny tany malalaka eny ambadiky ny fiara eny ambody hazo ankoatra ny mandoto ny tontolo iainana nefa dia manaparitaka otrikaretina sy tsy mikaretina ny fangerana kalamanjany ary miteraka aretina maro toy ny areti-pivalanana ny kolera dysenterie tifohitra mahatonga kakatsinay bilharziose sakotra sy voavary ary eo ihany koa ny aretina lefakozatra na polio ny taiza tafiditra tsy nany ambava no mampiditra ny tsy mikaretina ny vatantsika. Ny ady amin'ny tay miparitaka
dia ady marolafo izay sy ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny rano fanadiovana ary ny fidiovana. Ny otrikaretina na ny tsinikaretina dia avy amin'ny tay izay tafiditra tsina any am-bava. Izany tay misy tsinikaretina na otrikaretina izany dia mety hoentin'ny lalitra mankany amin'ny sakafo tsy misarona. Mety ihany koa entin'ny tanana tsy misasa amin'ny rano madio sy ny savony. Ny fampiasana kabiny tsy ara-pahasalamana ihany koa dia mety mitondra izany otrikaretina sy tsinikaretina izany na tsy mampiasa kabiny mihitsy ny ary eo ihany koa ny rano tsy voadio sy ny sakafo tsy voadio. Izany indrindra natonga ny ministera fahasalamam-bahoaka nametraka ny atao hoe tobim-pahasalamana sakaizan'ny rano fanadiovana sy ny fidiovana, manerana ny nosy izay mijoro ho modely amin'ny fanapariana ireo fomba mampihetsika entina iarovana ny aretina azo avy amin'ny tay paritaka izay. Ny poliomyélite na ny lefakozatra dia anisan'ireo aretina mety ho azo avy amin'ny tay miparitaka na ny fangerena kalamanjana, izany hoe ny loto izany. Poliomyélite dia mety mampalemy tampoka ary mahafaty aingana ihany koa. Mety ho azony daholo ny sokajin'ny olona rehetra sy ny sokajy taona, mora nefa misoroka azy. Anisan'ny fisorohana an'izany dia ny fampiarantsika ireo fihetsika rehetra mitondra antsika any amin'ny fahadiovana, fanasana tanana ary fampiasana kabone ara-pahasalamana. Anisan'ny fisorohana lehibe ihany koa nefa izay manan-danja dia ny fanaovana vaksiny. Oetsika maranana anazy dia fampatsahivana kely efa ntenentsika teo hoe ho Antananarivo sy faritra telo hafa dia ny olona rehetrarehetra mihitsy ny tokony hanao an'izany. Fa ny faritra ambiny zany dia ny zaza latsaky ny 5 taona. Dia ny daty nanatanterahana an'izany dia ny 25, 26, 27, 28 Jolay na Juillet mety manomboka amin'ny herinandro angamba zany raha tsy diso dia amin'io zany no anaterahana zany faobe. Fomba anaterahana anazy dia hisy andreo mpiasa ny fahasalamana izay andeha hitety ny tranontsika tsirairay aby, hitety toeram-pampiasana, toeram-piasana zany, hitety ny faritra rehetrarehetra, ny tsena, ny bazary sy ny sisa anatanteraka an'izany. Araka ny tenentsika teo ihany, tsisy zavatra atahorana io, fanafody efa nampiasaina foana hatramin'izay io ary nahafahan'ny firenena maro amin'izao fotoana zao efa afaka amin'izany aretina polio zany ka mirary antsika rehetrarehetra atotosan'izany adidy sy andraikitra izany atsakany sy andavany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر.